aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Korintiana voalohany toko 7:13. Tsarovy mba ho fahasambara ny fianakaviany, izany hoe amin'ny lahy sy ny vavy, ny mpivady izany, dia manana didy hikatsaka izay mahasoa na ny an-daniny na ny ankilany. Izany hoe eo amin'ny fanehoam-pitiavana, eo amin'ny fifankatiavana, eo amin'ny fanerasera dia tokony ho hita ary tokony hiakony tsara eo amin'ny fifandraisana izany rehetra izany. Tsarovy fa na eo aza no mety zavatra niaina teo aloha, ohatra ny hoe fanabeazana samihafa, tokantrano samy nanana izy azy, dingana ara-palana somary mifanalavitra, dia tsarovy fa azo atao tsara ny mamboly tena fifankatiavana raha toka ampanjakana ny fifampitokisana ary tena fitiavana vaoam-po no mivoaka eo amin'ny lahy sy ny vavy. Azadiny fa tsy mijanona fotsiny amin'le hoe asa atao sy adidy tsy maintsy atao io fifankatiavana io, fa napetraky ny soratra masina mihitsy mba ho adidy masina ho efaina mba hikatsahana izay asambatra ny tokantrano. Olazaiko anao ny tsiambaratelo. Tsiambaratelo dia ny hoe le ferina ny mahaizao. Io mantsy no mety ho olana hanimba ny tokantrano. Rehefa mibahany toetra loatra ny izao dia tonga ny fitiavan-tena, tonga ny faniliana ny hafa ary tonga ny tsy fijerena akory izay mety hahasoa na ny vady eo ankilany. Tsarovy fa ny rivotry fifankatiavana ao an-tokantrano eo amin'ny mpivady dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe raha toka sambatra ny mpivady dia misy akony amin'ny fiarahamonina izany. Raha toka misy olana ny mpivady dia misy olana amin'ny fiarahamonina. Ohatra, azo atao tsara izany ny hoe manao asa soa manampy ny hafa. Misy ireo vao anorina tokantrano, misy ireo manana olana dia mizara fanandramana, izao ny tsiambaratelo, izao ny tokony atao. Fanampiana ny hafa koa amin'ny torohevitra sy toromarika ara-panambadiana. Tsarovy fa ny tokantrano dia tsy tokantrano mitokana na miolon'olona fa mifandray amin'ny hafa, dia malohan'izany indrindra dia reto ny dingana tokony atao. Aoka isika hanampy ny hafa amin'izay manana olana, ohatra hoe manome fangorana an'izy ireo, manome fankasitrahana ho an'izay manao tsara, manome toromarika sy fampahirezana ireo mandalo olana. Izany ataontsika izany dia tsarovy fa toy ny rano iray vera omena ny olana anankiray reraky ny etaeta mandalo efitra mangetana na efitra mahamay. Izany hoe hitondra hery, hitondra tanjaka, hitondra fampahirezana ary hery vao azo mihitsy izany dingana ataontsika izany raha toka manampy ny hafa isika. Amin'izay fotoan'izay dia ilay fitiavan'i Jesosy mihitsy no hitoetra sy lasa zava-misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tianao ve ho toy izany rehetra izany? Asaiko anao hivavaka isika. Tompo masino, misaotra amin'ny torohevitra nomenao anay androany, fa mba hahafahanay maneho ny voninahitro amin'ny tokantrano tsirairay avy dia nomenao anay teo ny toromarika rehetra, fifandeferana, fifankatiavana ary fifampitsinjovana amin'ny an-daniny ny ankilany. Tompo malalo, aoka ny tokantrano rehetra dia ho eniky ny voninahitra ao. Ampy koa izay hanampy ny hafa torohevitra mba ahafahan'ny tokantrano misitraka izany fahasambarana izany. Ny fanirianay dia ny tokantrano rehetra dia ho anjakanao, ho feno voninahitra ao ary ho feno fiadanana sy fahasambarana avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.